Manantra ny araba topilasoko vavy amin'izao aliny alahady fa 20 volana desambra izao tonga eto amin'ny fandarana maheda isika amin'ny ity androany ity faly manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany hafa kely fandarantsika amin'ny ity androany ity taloha hevitra iray ihany no resana misy nefa ny vahiny maromaro amin'izay miarabanao mpolina dia miarabany koa tsika rehetra ampity fananjahantena hafaly ihany koa miarabantsika rehetra nahatratra ny krismasy ny fety noely zany tamin'ity taona 2024 ity araka ny nambarany namanambola tena teo dia hiavaka ny fandarantsika toy ny fanao isan-taona amin'ny farany taona toy izao dia misy hatrany ny fandarana manokana izay karakaran'ny fandarana mahery tamin'ity taona 2024 ity dia nisafidiana manokana ny taranja baolina lavalava maro ny antony ny safidianana izay taranja izay ka voabasantsika eo no izay antony safidianana ny taranja izay hoe sahantsika amin'ity alina ity izay fa dia miaraba ireto vahiny izay nasainitselitsika mialohany tena etombohan'ny fandarana fatarina nao any an-tokantrano any anga amin'izay ary iza ireto vahintsika androany ireto voalohany indrindra mazava ho azy ny mpiandraikitra voalohany ity taranja baolina lavalava ity eto amintsika Andriamatoa Marcel Rakotonalala izay filohan'ny fédération malagasy ho an'izay taranja baolina lavalava izay miarabanao miarabanareo da dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana mahery ary dia miaraba ihany koa ny piti baolina lavalava sy ny piti fanatanjahantena manerana ny nosy avy eo akaikinao ihany koa ny mpanazatra ny ekipa-pirenena malagasy amin'ilay taranja baolina lavalava izay Andriamatoa Bertin Falimanana Bertin Sotomony ahafantarany ny rehetra azy ao anatin'ity tontolo ny taranja baolina lavalava ity miarabantsika rehetra ya ary atsy akavian'ny président atsy moa zany izy dia filohan'ny commission centrale des arbitres ary mpanazatra izy mazava ho azy Andriamatoa Pitsara azafady Pitsara izy Rija Jocelyn miarabanao ihany koa misotranao tonga eto amin'ny fandarana amin'izao alina izao faly miarabantsika rehetra amin'izao takarivo zao zany ato amin'ny akavanana kosa miavaka amin'ny fandarana satria olona mbola tsy dia fahitantsika loatra no miatrika tonga eto amin'ny fandarana mahery amin'izao ariva izao satria ho henjakenjana mety ho mafimafy ary mety hafinaritra ihany koa nefa ny adihevitra izay ho ataontsika eto amin'izao ariva izao dia nasaina manokana ireo izay voakasika any fotony taranja baolina lavalava isan'izany ato akaiko ato Andriamatoa Ramariniaina Jean Aimé izay anisan'ny mpanazatra ao amin'ny USA anakady fotsy eo akaikiny ihany koa Andriamatoa Rakotoarson Florent Marcel izay mpilalao tao anatin'ny ekipa-pirenena fahiny efa mpanazatra ihany koa ary mpijery baolina tsotra sy mpitizy ankehitriny ao amin'ny farany ary amin'ny akavanako ary dia raha Andriamatoa Razafindranaivo Bernard na Irabe no ahafantarantsika izay isan'ny mpilalao nisongadina tany amin'ny fananana raisam-pirenena izay nandraisan'ny Madagasikara anjara farany teo tany Sri Lanka ya ny anboty mety ho fizotry ny fandarantsika angambany aloha misy apahany voalohany dia omena sehatra angambany aloha Andriamatoa filohan'ny fédération na iza zany anaovan'ny jeritodika ny zava-pitan'ity taranja ity satria izay ihany koa ny ilana ny fandarana tahaka izao rehefa mifarana ny taona avy eo isy ny adeva isokatra amin'izay ny avy-hevitra anao samy afaka amin'ny tenitsika misy ny mametraka fantanina misy ny hamaly ihany koa Andriamatoa filoha ary nanahoana izay foana angamba aloha ny fanontaniana hoe nanahoana ny taona 2024 ho an'ny baolina lavalava malagasy raha amin'ny ankapobeny aloha zany dia nahitana vokatra tsara iny taona 2024 iny ary ohatran'ny sport rehetrarehetra moa zany dia misy ihany koa ny zavatra tsy nety nisy vokatra tsy tanteraka araka ny tokony rina azy zany fa iverina amin'izay kony ny anomboako azy angambany dia ny hoe inona aby ny ama fédération moa zany inona aby ny compétition internationale izay natao tamin'ity taona 2024 ity voalohany aloha zany dia ny CAN 2013 izay nandraisan'ny senior sy ny junior anjara no an'ny senior moa zany dia tafajanonao anatin'ny groupe atsika tamin'ny nandraisana ny CAN 2013 teto Madagasikara ary laharana fahatelo no misy atsika tamin'izany fotoana zany ny ho an'ny junior ndray dia
nitsana larana fahefatsika zany a nitsana lasa groupe be indray tsika am'izao fotoana zao ary ny farany moa dia ny A7 zany a zay natao farany tamin'ny volana septambra tany Maroka dia larana fahefatra ihany koa tsika ty Afrika zany a tamin'ny A7 ary ny faninana farany a zay sambany a no nisy teto am'izao tontolo zao mihitsy zany satria faninanana intercontinental zany le izy a zay nandraisatsika avy eto Madagasikara zany solontenan'ny Afrika sy Sri Lanka solontenan'ny Azia ary Pologne solontenan'ny Europa zany dia itsika no nazo ny amboara zany a tamin'io tournoi international zay natao tany Sri Lanka io ary tao anatin'izay koa nazahoany Rabea ny meilleur joueur zany mpilalao tsara indrindra tamin'ny faninanana reo zany a ny vokatra teo amin'ny resaka compétition ny vokatra hafa kosa zany a indrindra eo amin'ny resaka fanitarana sy fampandrosoanan'ny rugby eto toerana zany a dia ny formation no tena nibahana tamin'ity taon'ity be da be no formation vita zany a na teto Madagasikara na teto na tany ivelany a nandraisan'ireo technicienne tsika anjara zany a na arbitre na entraîneur na docteur akoatran'izay a dia ny fanitarana ny resaka filalaovan'ny vehivavy ny taranja baolina lavalava tamin'ity taon'ity tsika dia nisy liga anankiroa ny ampy zany a manana mpilalao vehivavy zay anjara amin'ny championnat de Madagasikara atsoato zany akoatran'izay a dia misy ihany koa ireo raha tsy mijery afa-tsy ny eto Analamanga zany misy ireo fileovana vaovao vao nisokatra tamin'ity taona 2013 ty ny eo amin'ny katitakely moa amin'ny resaka école de rugby dia nde organisena mihitsy zany a namboarina tanteraka mihitsy a ny fitantanana ny école de rugby ka amin'izao fotoana zao zany afa-tsy ny edo ihany sisa no tsy tafiditra ao anatin'ilay commission jeune ny fédération malagasy ny rugby mino fa tsy maintsy hiditra ao izy ary zay koa moa marafitra ifotony ny fédération afahana micoordonner ny fanomanana ndreo katita kely izay solo toerana ndreo makizokondreo atsoatsy satria ny akamaroany raha tsy hiteny hoe ny 90% ndreo maki de Madagasikara reo zany dia avy amin'ny école de rugby avokoa zay ngamba ny amin'ny akapobeany zany ny vokatra azo tamin'ity taona 2013 ty akoatran'izay ny eo amin'ny resaka social moa zany dia anisan'ny zava-dehibe koa zany ny nazahoany maki de Madagasikara tampikarama zay fanazavana letin'ny filohan'ny fédération tonga dia hivatika ato aminareo raha lavitrany ako satria nareo zao natao hoe mpanaraka an'izay resy lahatra ve nareo amin'izay fanazavana ny filohan'ny fédération zay hoe mandroso ve zany taranja baolina lavalava eto amintsika afaka mandray micro nday aminareo milaza amaly Flora Marcel Autorson miarabany manaraka ny fandaharana mahery ary miaraba koa ny petit baolina lavalava zay manaraka zao fandaharana zao arabanareo technicienne ihany koa zay tompon'izao fandaharana zao ny marina moa zao arak'izay voalazany président zay nge dia tsisy milaza kosa hoe tsy mandroso ny baolina eto Madagasikara ny rugby fa mety ho indroso amin'ny fanazarana ka misika arakarak'izay resaka mety fanaovana eto zay angamba no
vantiniko aloha mikasika zaho teo tamin'ny mpanazatra nasionaly tenen'ny président farany teo hoe zava-dehibe dia ny hoe lasa mandraika rama ireto mpilalao-ny ekipa-pirenena ireto misy fiatraikany misy fiovana tany amin'ny fomba filalao fomba fisaina sany fietsika amin'ny akaben'ireo mpilalao sy ny ekipa iray matoly ve izay zavatra izay rany satria ianao no vaneresera tompona andraikitra voalohany amin'izy ireo ia voalohany aloha dia tsapa mihitsy hoe nisy fiatraikana izy satria ngamba fantatsika hoe ny volana io zatry ny fiainana aloha ary meny lamina ny sainy rehefa ohatra ka hoe misy vola tsy dia hoe andeha mbola hokaroany etsy sy roa fa efa hoe rehefa mba tonga amin'ny farany volana dia miandry an'izay izy marina hoe fampiasa ohatra hoe mpiasa-panjakana ny akabiazany nefany raha mahazo any satria fantatsika mpiasa-panjakana rehetra nge manana vadinasa daoly amin'izao fotoana ny rarina fotsiny dia nitohizany satria fantaritsika koa fa raha vao misy ny zavatra hoe ny raisina ka tsy mitohitsoniko le izy dia lasa misy fiatraikany ihany koa zay fa za aloha dia miteny hoe nampazoto an'le mpilalao ny fisiany ny zavatra ohatran'ireny iverina kely tsy amin'ny mandeha mantofoloha fa ohatrany mbola tsy feno tsara le fanazavana teo satria voavina monjy ny fivorimbe ny tany amin'ny international rugby board no manahoana zay hoe fahasalamany ny fifandraisantsika amin'ireo rafitra iraisam-pireneny ireo zay marina tokoa zany hoe tsy voateny le resaka fivoriana tany kanefany saika ho tenenina amin'le perspektiva zany satria le amin'le fivoriana tany zany dia tena miankina be da be amin'ilay zavatra ho atao amin'ny 2014 kanefa na izany na tsy zany ary dia eto ako dia tena hoe fier d'être malgasy ozy ny fitenenana satria tena nandritra ny fivoriana tany Dublin zany dia tena anisany hoe tafiditra atao anatin'ilay atao hoe rapport moral ny sy ny rapport teknika ny mampisongadina atsika malagasy zany amin'ny fivoarany taranja-baolina lavalava era-tany mihitsy zany ary nalaina natao ohatrany hoe ohatra mihitsy zany tsika ary teto moa zany dia namafisina tany mihitsy hoe kely ny volantsika entina miasa kanefany ny vokatra tsara zay zany ny zavatra nasongadiny président ny RB tao ary eto zany dia mbola navoakany tao hoe napiakarina ny subvention atsika ary volazaiko amin'ny manaraka ho ihany atsito kely fotsiny hoe raha ohatra ka ndray anjarytsika zany tafiditra mpandray anjara amin'ny coupe du monde 2015 dia farafa kely avy telo eny ny subvention atsika amin'izao fotoana zao ny subvention ho azon'ny Madagasikara ary zany zavatra zany zany dia tena hoe raha itsika malagasy indray zany mena voninahitra sy rindrarindra ny olo ohatran'izany tsy mahay mampiakatra zay valeur atsika zay zany zay zavatra ametrahany zao tontolo zao atsika amin'ny toerana mampisy atsika zay zany tena nisan'ny zava-dehibe tamin'ny fivoriana zay natao tany Dublin. Maître andray anjara amin'izay coupe du monde 2015 itsika vao nanomboka mihitsy ny vao ohatra tsika hoe tafiditra tao anatin'le carré zany dia efa mipetraka zany ny baiki-pitolomana hoe andeha ho any Londres eo any Black zay zany ny ao maki ary zay miaona isam-bolana zay farafaratsy na dia tsy ao anatin'ny préparation ary dia miaona zay mitazona an'izay sainy zay anapiko an'le teo moa le hoe fanontaniana an'le fahasalaman'ny fifandraisana ny velany tena mialatsiny raha hiteny hoe za zao fédération valo nesako fa ny mafy tsikelikely izy io fa amin'izao fotoana zany tena ataoko hoe tena zay gnamitsika vao tena hoe tafapetraka indrindrindrindra tao aorianany Namibia fandresena tamin'ny Namibia dia tena fantatry ny rehetrarehetra ary ny araky ny teny président teo hoe
meny zay tokony sahaza atsika nefa zary mbola miteny hoe tsy mbola sahaza atsika ny zavatra nomeny satria raha hoarina ny firenena hafa dia mbola kely araky ny teny président teo ka ny hoanay zany a dia zay a amin'ity taonyity ngamba surtout ho an'le zokony dia hoe dernière ligne droite l izy a amin'ony rahalahy tena mihitsy amin'ity zany zay ny afatra zay ny afatra ozy ianao mety raha maro any nefa hita hoe ny ekipa-pirenena ny mampanazatra sy ny mpitaky rehetrarehetra fa ianao hita mihitsy ny hoe hafa mihitsy ny fifandraisana tena maro zany mba za manokana da hafa mihitsy ny fifandraisanao amin'ireo mpilalao ireo za tsy tena hoe inona secret inona tsy ambaratelin'izay fa inona ny hoe inona zany ny tena hoe miteneninao sy ampianarinao an'izy ireo matoa hoe tena ao fankatoavana moa zany a ny fanajana fanarahana zay consigne anao eny ambony kanja na eny ivelany eny tsy fantatro voalohany angamba ny zavatra teneniko izy ianao ny zavatra teneniko a dia tsy tantara malagasy mitantara ny hoe zao ny tantarany rikby taloha na zao ny tantarany menalamba na zao ny tantarany malagasy zany hoe mitantara ny fototra mamalagasy zany io moa misy le tao amin'ny tononkalo taloha nisan'le hoe mitady ny very fa ohatrohatr' zany firesako zany zao ny fomba firesako tamin'ny ankizy hatramin'izay dia ny mitantara ny zava-nisy a taloha fahizay a satria fantatra nge hoe tsika nanana zavatra efa tamin'ny 57 tsika nanana zavatra tsara 87 tsika nanana zavatra tsara fa somary tapatapaka le izy dia ohatr'izay zany ny fomba firesako amindrareo ny raiko dia zao hoe saika hitako ny naterahan'ny akabiazany a ary saika fantatro ny ray aman-dreniny io ngamba ny école de rugby araky ny tenenina teo dia zaza atao anatin'ny école de rugby izy a za ngamba nisan'ny hoe nampamorona ny école de rugby koa dia niaraka lehibe teny zany a dia toizako kely le izy mety raha satria mifandraiky amin'le zavatra ampitain'ny olona rehefa miresaka amin'ireny eny akianja ireny zay fomba fijerinao zay hoe i maître Bertin a tsy dia te hijery loatra n'ilay mpilalao hafa zay tsy niaraka taminy sy zay tsy fantany marina ve zay ny tena marina dia ngamba ny zoky sy ny mpitarika club manamarina an'izay a fa hoetiko avy any amin'ny tena anina l izy hoe ny club amin'izao fotoana mahatratra efa-jato nefa ny any mpanazatra tena vitsy dia vitsy dia matetika za miteny hoe ao anatin'ny matière ahako vao mampianatra ary ny mpilalao dia tonga ao anatiny hoe vao miteny hoe ay ve misy fianarana ohatr'izao atao anatiny dia nanjary lavabe zany le fampianarana dia tsy afaka ohatrany hoe mampiditra ihany raha ohatra mijery maika dia ohatr'izay ny fahitana azy fa raha mijery tsara dia saika hoe zay ny amba mety tombony amin'ny miohatra amin'ny taranja hafa fa le ankizy tafiditra sélection cadena junior dia niary eo zany tena canaliseko a ho tonga hatrany amin'ny senior satria efa s'investira tamin'ireo zazy ireo ka raha ohatra indray anao any tenatenany any a gorbahanao le tuyau dia mbola ampidiranao zavatra any dia na mijery an'le tuyau raha ohatra ny ratsiratsy bika na le rano ara mety mipitsitra any tenatenany any fa dia nia zany any avy any amin'ny cadet mandrapatonga tany amin'ny junior hatrany amin'ny senior dia tsy dia mba nanova firy a ka mety ohatr'izay ngamba le fijerin'le olona mifatika atao aminareo amin'izay ny fanontaniana raha mariny na joime mpanazatra ny akato fotsy indrindra ny junior moa zany tena tantaranao ahoana zay ny tena ny mety hoe mety tsy ampy izy le fampianarana tany a dia zahako atao anatin'ny efa atao anaty fampianena indray no tena mbola manampy betsaka n'izay fampianarana izay marina zay zay koa tonga dia toizako ihany le fanontaniana manampy ny amin'ny maître teo hoe one londre tsika fahitanareo azy ve mety ho tonga any amin'izay hoe tsika raha zava-misy iainana eto amin'ny Madagasikara amin'izao ny mpilalao ny fanomanana ny rehetrarehetra faly miarabanareo menada dia faly miarabany technicien rehetra atao mahery ary faly miarabany mpijery mahery rehetra koa ny tenako voalohany aloha raha le nytenin'ny maître Bertin teo hoe tsy ampy mety za koa miteny hoe ampy kely koa ny any aminay a fa noho ny toe-bola sy ny fotoana zay ampianarana ny ankizy any amin'ny quartier tsy ampy
dia manamafy azy a ny any amin'ny maître Bertin zay tatany mitatana amin'ny maki. Faharoa manarakaraka izany le hoe mety ho tonga any amin'ny toerana anaovana champion du monde ve ny maki malagasy. Raha faniriko aloha atram'izay na olona na mbola tsy nahita malagasy aho hoe nanao champion du monde tao amin'ny rugby, fa faniriko mba hijery an'izany maki hanao rugby zany. Fa araka ny fitenenan'ireo zokiray aman-dreny teo aloha raha tsy manana ny ampitsika sarotra nanaovana an'le match fa mangataka sy mirary an'ireo lehibe rehetra zay mitatana ny firenena mba hanampy an'ireo mpitatana atao anatin'ny tontolon'ny sport rehetra eto Madagasikara mba hitatrika vokatra tsara, satria raha hanao tsara ireo bandy ireo hanao zavatra mendrika ny entraîneur nefa ny tsy ampy ny resaka motivation atao an'le bandy mety ho sarotsarotra satria ny ady tsy mora ny anaovantsika ngeza noho tsika kelikely vatana par rapport ny raha data moa tena fatarana anao zany anatin'le tontolo taloha ny tsisy zany hoe motivation zany fa io maître Florent nazay aloha tsy nisy zany fa tena tafiditra atao anatin'ny Europilanao zany hoe fitiavana am'le taranja baolina lavalava na misy motivation na tsisy motivation ankehitriny zany ohatra somary tsapa be hoe tsy maintsy ilaina be zay marina fa hoe tena mila vola fa efa lafa misy elanelana be zany tsy maintsy misy vola hoe dia misy fitiavana. Misy famarinana mihitsy ny tena satria za nanomboka 79 zany fa nijery rugby le telo tena misy famarinana hoe taloha tsy dia misy motivation amin'ny mpilalao fa raha manompitraka ankady fotsy ary ianao aty akorinanao aty amin'ny inona moa le cure manao entraînement miazakazaka tonga any ny bandy manao entraînement fa raha malala moa le fiainana am'izao vidim-piainana am'izao tsy moramora dia eo ny hitako hoe fahavazan'le bandy raha misy bandy mahay zao any amin'ny quartier tsirairay aby hitako dia vao misy midoka hoe mahay le sela dia mampifilafila an'le club amin'ny zava-misy any amin'ny quartier satria raha omenao 50 000 izy zao hoe ty mba misy alomanao régime tsy ampy anay iny nefa tsisy manome ary ianao taloha manao ihany ka hitako hoe fanampiana hery ho an'le bandy manao zany le motivation kely zay vitan'ny mpitatana. Zangamany manana teny anampiana kely an'izay le resaka motivation zay marina daholo ny voalaza teo hoe taloha tsy nisy an'izany ary zoko Florent ngamany afaka miteny hoe zay taloha mandeha manao entraînement avy any am-pianarana tonga dia tsy misakafa tonga dia manao entraînement vita ny entraînement mangazo kely nakatsaka kely fotsiny ana dia lasa indray mandeha miverina mianatra. Ny tiako lazaina amin'izany hoe tokony tsy ampitoviana amin'le taloha tsony mihitsy kosa aloha zany le any amin'izao fotoana zao zany na le entraînement ary efa mafy zany ary le resaka motivation voalazany tsy voatery resaka vola foana fa na dia ny resaka sakafondreo boakely reo ary sy ny resaka matériel sy équipement sportif ary ny équipement d'entraînement zany le motivation daholo zany ary zay ny tedavina amin'le resaka motivation. Izy angamba hira be koa anisan'ny hoe ao anatin'izay hoe misy mpilalao ahoana fahitanao an'izay hoe motivation ilaina kely betsaka amin'ny lafiny. Tsara miaraba anareo manada dia miaraba ny mpandaraka fandaharana mahery eo amin'ny ho anay mpilalao angamba dia tsotra sady an'le fiteny hoe le motivation zany a ilaina mihitsy eo amin'ny mpilalao satria na io ara hery sy tanjaka entina hiatsika ny adversaire satria raha le izy zany raha tsy ampy an'le izy ianao zao raha ohatsy andeha hanao farazara-tena ka hialany an-trano nefa tena tsisy mihitsy any aminao dia avy mikitsana keo ianao mbola tsy isy hiala eo anao zay vao andeha hitady vola dia lasa kivy ianao amin'le izy dia na ianao raha lasa mety hoe tsy havita an'le lalao ataonao dia zay zany ny hoe ilaina an'le motivation. Efa eo aminao ihany aloha ny micro dia toizako le satria isan'io mpilalao misongadina tamin'ny Sri Lanka nahoana efa nahoana ny fihetseham-ponao vao naheno hoe zahako
le pilalao avy any Madagasikara avy any amin'ny 3FB tonga taty an-tafy dia zany tonga dia fantatry ny olona rehetrarehetra hoe meilleur zany tao anatin'le tournoi inona no tao an-tsaina voalohany vao nivoaka izay résultat zay efa napozy mo ihany koa ve le izy? Le izy aloha tsy napoziny ary iny efa nitenena foana ihany hoe nandray an'le izy a faly dia faly ary le izy ho any arahana ny lalao a nateo ampanazatra sy ny joueur rehetrarehetra. Vadika tao amin'ny maître amizetsika fanazavana teo mazava be ny teny radada teo a ianao mpilalao fahiny a efa mitatana club mpijery tsotra ankehitriny ny fahitanao an'izay fomba fanazavana zay a na ny fanazavan'ny mpanazatra teo afaka mapetraka fanontaniana ihany koa nareo rehefa avy eo a amin'ny président ny fédération na amin'ny mpitsara na amin'ny mpanazatra national zay mety manitikitika anareo ao anatin'ity tontolo ity satria ny tanjona dia hoe ahoana ny ahafahantsika mamoaka nyity taranja ity tena hoe taranja tena ho tian'ny rehetrarehetra ary ho eken'ny rehetrarehetra zany tsy isina fomenomenomana ntsony ao anatiny fa dia hoe ho tonga any Londres tokoa misotranao na amin'ny fitenehana ny aloha zavatra anakira hoe hitako zany mikasika an'le sy ny lalovako a sy ny fantatro mikasika mety hoe rugby ilaza zao tsika hoe verina am'le resaka ao teo aloha hoe zay tenin'ny président ny fédération zay ve midika zafy hoe mandeha ve ny rugby sa hoe tsy mandeha ny rugby hoe ahoana fomba fijerinao azy mana manokana zany tsika nge efa ela nalaza efa elitsika nalaza ve tsika zany fantatra tantaran'ny mpanazatra teo zao le hoe tamin'ny 1957 zany tsika tamin'ny 1957 hoe lisy tamin'ny andron'ry dadagaby zany ry mbahiny sy ny karaha tantara zany zany fa ny zavatra niona tamin'izany nge mbola tsisy ny atao hoe compétition hoe champion d'Afrique na fa maty samicalme zany fa samy nanoratena tao no dia nalaza izy tamin'izany andro zany tateorinanay zany rehefa nivadika taty niandro sy ny salam'izany dia mipetraka ndray le nalaza ndray zany nisy tantara atao ry Rodon Topoklaodon sy ny salam'izany efa nalatsika tamin'izany dia nivadika ihany ndray koa teo ry Topokla Eugène Rambo Topokla miaraka amin'ny mialatsindra amilazy eto ry Topokla Zankely izy teo ry mialatsindra amilazy hoe Gilbert Gena sy l'Amérique tamin'izany zany rehetra natao zany nefa zany dia samy noratena hoe nalaza daholy fa zany batsa natao zany miarany tanizareo tany Toulon na tany matsamikal daholy zany fa tateorina kosa teo zany mbola zaza no lova gagagagany tao mihitsy satria taiza zany ny fotoana tena manalalana malagasy taty amin'ny serfiny africaine tamin'izany fotoana zany tao anatin'ny équipe nationale ny tena capitaine ny équipe nationale rehefa nanao baolina tsika tany dia vice champion zay anarana vice champion zay vao tamin'ny herintaona tamin'ny 2011 zay vao voadinga atsika teo arambola izy fizarana hoe poule 1 A sy ny B fa hatramin'izay tsika dia vice champion nomboka tamin'izay 1987 nalovan'izay tamin'izany mbola natafarany lalao taminay itsy teo ry Topokla Zankely sy rapolo be zay zany zokondrina tao anatin'io ary ny zanak'ila tamin'io dia ny zanaky Topokla Ravonomasy Germain niaraka tao anaty présélection tamin'izay fotoan'izay i maître Bertin fa misy tao misy moa tsy anisan'ny participé tamin'izay fa fatina amin'ny olona hoe efatra amby roapolo ihany afaka nandeha dia sady mitondra n'le équipe tamin'izay zany nanomboako nitondra ny équipe nationale cadet jeu des jeunes ny sampana teo ohatrohatran'izay zany fa le tantara zany dia teo zany fotantsika dia mafantana zany taty amin'ny serfiny africaine teo ny nampaniry zavatra hoentintsika amin'izao fotoana zao io teo ny nahalalana fa hoe hay ny malagasy zany aty afrika mahay zavatra Zimbabwe ireny nanesanay tamin'izay fotoan'izay ary mitovy mihitsy mantsy mitovy amin'ny zavatra niseho tamintsika tamin'ny resiny Zimbabwe tetiny ny zavatra niseho tamin'izay fotoan'izay dia eo zany mahatonga mametraka fanontaniana hoe efa nalaza nge tsika tamin'izany andro zany fandimbo fédération nateo izy ny tenin'ny maître Bertin zao zany tonga eo amin'le izy teo nisy maromaro tamin'izay fotoan'izay ary eo ny tena zavatra hitako hoe tsy mapety tsy mampandeha ny rugby satria nisy fotoana zany tamin'izany andro zany sa tamin'ny 1904 mbola tsy entraîneur l'équipe nationale satria tateorina zany ny tena koa rehefa sady mpilalao mpanazara tao amin'ny Kosfa dia lasa mpanazara ny équipe pirenena nisy fotoana tafaraka zay sy maître Bertin
misy fotoana ihany koa tateorina zany zay sy bra tamin'ny 1995 zany na 88 fa nisy formation zany tamin'izay fotoana zay tetiko ary zay isorako niny zay ny EREV école de rugby teto amitsika zany tam mbola teto stopiny tatara tena tokony tsy hoadinona mitsy zavatra zay ary zay zavatra zay mbola atrano zao mbola iainantsika zay io zany ny hitako hoe rafitra monsieur le président tsy mampandeha atsika ary tsy mampety atsika tsy ny aloha sao dia zay mety zavatra tsara zany mety ho azo jerevana satria le izy tatara dia resahantsika eo koa miverina amile resaka telo hoe madamakely telo hoe mahaka fa miraikim-po tanteraka amin'ny marina zany midika teny dia zao misy zay zany tao anatin'ny tontolo rugby ary nisany anankiray naiky eritseretina idirina tao anatina filohana ligy na filoha mitsy mba eritreritra nyvanana zay zavatra zay fa ny problème mantsy dia ohatra zao zavatra an'izao tao anatin'ny école de rugby zany dia nisy représentant tao nisy formation zany le rahany nandalo teo zany davane kasane sy ny rehetra zany ny rahany rehetra nanaovana zany zay tao daholo zany rehefa tena tompona andraikitra feno ta anatina club avaventy rehetra dia samy niara-nianatra taty aoriana zany fotoana kely tsy haiko na fitaovana vozainy tsy haiko na CNC moa tamindreny na fédération dia nisy tena ny tonga teto Villebleu zay le professeur zay tena nanarao narinampiova ny rugby teto Madagasikara nandrindra n'izay fotoana tamin'izany fotoana zany COSFA 3FP cheminot Andramomanana zay zany ny tena club natanjaka mihitsy tamin'izany fotoana zany ary 3FP ny tena natanjaka tamin'izay fotoana zay mety tatarambola expérience zay fa miainse androany dia natanjaka tamin'izany fotoana zany dia rehefa natanjaka reo olon'ireo dia niafatra nytenen'ny Villebleu taminay alohan'ny ialany teto dia ozy izy asaraka de maître zay ozy ny tamin'izay hoe tena tsisy chance ho anareo ozy izy any amin'ny rugby 15 fa ny rugby 17 ozy mety tena nanareo chance midika teny zany manana an'le rugby mahatsikatsikitsika amin'ny mahamalagasy atsika fa amin'le akingana zany io fa ozy any amin'ny rugby 17 zay ny atao nakany exemple nga mara tamin'izay fotoana zay l'équipe reny fijireny dia toy any zavatra io teo zany le fitavozavozany na tsy fandraisana andraikitra fédération na mialatsiny fa tsy mbona dia nahazo formation teo zany nampandeha ndry Yarlala sy mialatsiny manona anaran'olona sy maître Bertin moa hitaka iketo zany zavaiko zay zavatra hoe ary zavatra marina teo zany zay ny anahana omboka teo satria ny école de rugby zany nandefa n'izy olahy nanana formation de 6 mois angambana firy tamin'ny France niaraka tamin'ny Villebleu par intermédiaire misy tao école de rugby dia zay ka tena anatin'ny fédération tsy mba nahazo ny formation io nanomboka teo zany dia ohatra nefa misy ny misy tao ny tsy fitovizan-danja zay tsy miteny akory hoe nanavotena sasany salam'izany fa ny fédération nakosa tsy mba nandefa nay taty fa ny école de rugby nandefa izy mbola anana tombontsoa manokana izy tamin'izay fotoana zay tamin'izay fotoana zay dia nitsangana kosa misy tao ny kate minima sy ny salam'izany tao anaty école de rugby raha ohatra ka misy diso dia tao zany namolavola zay ary nyfanjakana teo dia zao tena mipetraka tamin'olo tokana daholo mihitsy le izy io nefa mbola hatramin'izao mbola tena lovana zany fa raha ohatra ka io voova na voamboaka za tsy mipetraka ho azavaitsy izy rehefa avy eo zany tamin'izay fotoana zay dia nasoa Yarlala dia tao koa maître Bertin samy mantany ke tsika zao fa tena voalaza zao maître Bertin valy taona ozy izy zay valy zany zao fédération malagasy rugby nipetrahany teo fa zareo fa mbola izy rery zany eo am'izay zavatra zay mbola ohatran'izay zany izy fa za zany dérazy am'izay zavatra zay fa kosa zany le fédération na zany tiako resahany hoe tsy nahazon'izay formation zay intsony zany zay nomboka teo nanjarina mpiaotraotra izy natsona zany tena tateoriana hoe hitatana mbola nitatana équipe nationale jusqu'à 1987 tenako tao tamin'izay fa rehefa natsona tateoriana niaotra satria betsaka zany le formation zany zay efa nidépassé le rahalana ny tena zany an'izay fotoana zay ka ny amboambo zany sanatria nyvavanadiny lela za aloha mantsy za olona moniteur éducation physique et sport zany masako tao amin'ny misy tao amin'ny COSFA ary zany nahita ihany koa le olona mifandimby tonga teto hoe manao formation ho any initiateur
zay le zavatra misy teto fa tsy de tena formation en entraîneur de haut niveau. Vetrany ngamba aloha dia vetivety tonga dia hitena zay journal zay mbola afaka tenina mety rehefa vetivety fotsiny zay fanontaniana hoe misy ozy izy ny Bangonazy misy favoritisme foana ngambany zay nazy Bangonazy aiza hoe nareo am'izay satria président anisany efa ela ihany koa tamin'izay tontolo misy mamarina an'izay ihany satria zaho mpilalao taloha dia zay vo lasa mpitatana sy ihany misy mamarina an'izay milafindray fa nanomboka zay hoe ny tenako zany nandray hoe président ny fédération zany tamin'ny 2010 zany dia nanomboka teo zany nanavao mihitsy tena nanavao ny rafitra rehetrarehetra mihitsy zany ifiezana hatrany amin'ny école de rugby resaka formation fa ty kosa aloha ny zavatra tena mba anatsiniva kely ndry surtout ny resaka entraîneur zany tena miezaka ny fédération zany tomboka tamin'ny resaka top 14 ny formation zany ho an'ny entraîneur ho hiakatra amin'le resaka hoe haute performance fa misy formation vitsy ny tonga nanomboka tamin'ny 2010 zany zavatra zany ary nanomboka teo zany dia tsisy tsony na misy zao le formation zany zao zay tsy hoe raha mety raha rery tsony no jouiran'le izy zany fa misy n'lay atao hoe formation de formateur zany hoe manomana ny formateur zany ampianatra tena hoe de haut niveau mihitsy efa nisy le izy kanefany raha ny vokatra zany tsy tsika ny manao ny évaluation le izy zany fa zareo amin'ny kara sy ny RB mitambatra ary raha mety rangamba ny afaka manazava zay hoe lamina vaovao zay napetraka izy zany miaraka amin'ny ikara sy ny RB amin'ny fanafoanana ny entraîneur sy ny arbitre eto Madagasikara mba tsy siny zay resaka hoe favoritisme zay fa tokony izoiran'ilay resaka anina daholy ny entraîneur sy ny arbitre sy ny technicien rehetrarehetra na ny dokotera ary zany satria ny fandray am'izay le matofoloha raha tsy diso lalàna vomivoaka avy any amin'ny international rugby board hoe tsy tokony afaka hitondra fileovana na divisionna voalohany tsony raha tsy manana zay diplôma niveau 1 zay hoe ny RB no manome azy nefa ny eto amintsika lazainao hoe ny mpitsara malaina mihitsy ny mpanazatra malaina mihitsy mamonjy hoe ampanaovana formation io marina mihitsy zay zavatra zay niveau 2 akory ary le izy fa tsy niveau 1 akory zany no an'ny équipe ao anatin'ny première division fa tsika zany vonany voanganytsika no nanomboka n'lele hoe formation de haut niveau zany na haute performance zany dia tsy maintsy alefa miandalana le izy fa tsy afaka tonga dia iexige ny fédération na hoe tsy maintsy ty kanefany arak'izay nyteneniko zay akoatra n'lay formation en ligne zay efa misy amin'izao fotoana zao zay tokony manao ny formation en ligne io ny entraîneur sy ny arbitre akoatran'izay koa na olona tsotra raha efa misy an'io le formation en ligne io zany dia aveo encadré ndreo les formateurs de formateur zany zay maître Bertin zany zay efa nahazo an'le formation efa an'io no mamea an'le mampanao an'izay formation de formateur zay aveo le formateur iny ndray zany miforme an'lay le cadre technicien tsotra zany dia miakatra arak'izay izy niveau 1 niveau 2 ary ny zavatra tena hoe mianina zany ny équipe nationale tsy mahazo mitany équipe nationale raha tsy manana niveau 3 dia tsisy afa-tsy raha mety raha nefa zao ny manana niveau 3 kanefa na izany tsy zany efa misy ihany reo relève zany zay approchian'ny fédération anao an'ilay formation en ligne akoatra n'ilay encadrement sy formation zay ataon'ny maître Bertin afaka manampy fanazavana ngambany izy plus technique koa amin'le resaka formation zay sy le resaka réorganisation zay voana ataon'ny fédération zany milohan'ny anazavana dia toizan'ny maître ina somary mamitipitina ina sady ihany koa mandroso vahaolana ianao hoe inona zany satria le
zavatra nresahanao koa moatso a somarotry ny hoe historika ny zavatra misy a sy manazava ny zavatra misy ankehitriny dia afaka mandosy vahaolana avena hoe zao raha ny tokony ho izy a satria raha nieritseritray mpijery zany zao hoe no hoe tokoti fotsiny misy teo zao nge tapaka mantsy le resaka teo le filinina zany mikasika le resaka teo a fa za tonga hatrany am'le hoe tsy hoe anakina fotsiny ekenao nefa tsy mitondra solution a zay angamba hevery kosa zany zareo lasa hoe mpanakorotana fotsiny reo misy teo misy teo raha manao misy teo raha miresaka zay fa tsy maintsy mitondra solution anao hoe inona ary zany tokony heverinao mety mapety an'le izy a hitanao hoe tantara ho ale izy zay naraza tam'izay cause face nyrehetrehtra ho a fa rehefa atao am'izay fotoana zay kosa na anina fotoana zany nampianarana sy misy le hitanao mpitrano reny hoe ry sefo karazany mpanazatra taorinany misy teo maître Bertin reny olona mivoaka voadolo zany reny dia akaikikaiky kokoa zany hoe niova ny rugby teo azonao satria nazo an'le formation iny ry maître tsy avantsika fédération na za tsy milaza mbola tsy tonga am'le izy mantsy izy dia efa mitapaka ny resaka fa nazo an'izay formation zay zao novaina ny rugby teo koa zany le fanafadiana satria nanao fikaroana ny misy teo maître Bertin niaraka tam'izay izy koa molona mivoaka tany mpampianatra fanatanjahantena nanao fikaroana izy salam'izany nanampivady an'le rugby malagasy tam'izay zavatra hitany tany satria efa nlezay nivile premier misy tam'izay fotoana zay zao fitetika sy ny zavatra hitra misy tam'izay fotoana zay koa iarolala de revo tsara fa ny arbitre ia tam'izany raha anarana tarugby tena nitao ny arolala tanteraka misy de ohatran'izay koa mety raha tena nitao mihinna an'le izy misy fa izao kosa ny zavatra an'io fa nilafy tsara zany tamin'io jereo fa nisy nle zavatra hoe lasa tena champion akady fotsy satria mivoaka vari le lasa rugby hafa ndray zany se tamin'io champion akady fotsy potso manjaka ray le tany mikarité zany zay zany le avantage tamin'io zavatra io ny zavatra tena tiako anakiray zany hoe ametrahako fanontaniana hoe tsy milaza kosa aloha zany hoe am'izao fotoana zao hoe tsy mampianatra le hoe tsy mame formation zany ho an'ny formateur mihitsy tao fédération tsy zay fa sao le de mba tokony zavatra ohatran'izao le zao mba tsy hitana an'le hoe endrika foana zany fa mifantondrasa toerana koa nge mampivoatra makany any tsaratsara koa fa le endrika mantsy zany saiky matetika zao misy fotoana tena famaly am'izay fédération fampitondra avany maître Bertin de miala ohatra hoe izy zany zao midémissionne na voailika ohatra kanefa amin'ny fédération de tsy voatera tsy maintsy atsony izy fa maninona raha no zay no zavatra am'seo avay zany zavatra zay tomoseo tsisy afa-tsy izy ve olo ohatra de izy raha nitomponatiko am'izay zavatra zay de zay zany mba mahatonga hiteny koa satria zao ny problème na i maître ary zany de efa tokony efa eritreritra le izy hoe izy any ankizy inge zavatra mipetraka foana izy any ankizy ary za fa mahita manao an'izay izy fa izy any ankizy fa tokony hotohana amin'ny fédération zay zavatra zay mba tsy sile hoe tsy maty manota satria afaka mandidy etretrika hoe junior senior vehivavy cadet de maître Bertin foana aneo ary izy zany misapotereo rehetrehtra reo de zay zavatra zay zany mametrehatra hoe natonga ny tena naiky irisako atao anatina fearina misy tam'ray andro hoe anovan'le tetsaina rugby satria za zany tao anaty izy tsy mba olona hoe mpiavy na hoe olona hoe tongatonga fotsiny zany hoe netany hoe itetika zavatra hafa anatin'izy fa tena nahalala sy narary tam'le izy teo tsy fetezany de efa zay zany sitrapon'ny tompo zavatra hafa ndray fa tsy zay tsony de teo ny mahatonga mametra sore de mahatonga oaiza moa zany zao ry Nestre reny oaiza moa zany zao ry José reny rapitso ry Zily reny l'équipe nationale sao de ohatranay ihany koa zany efa raha eny zay ary mbola mety fatabahoaka fa reny sasasasany reny zany sao de mbo ireny reny tokony omena formation satria ny zavatra misy ato anatintsika ke mba misy mety manana fianarana eny reny de sao de reny tokony ampanarahana an'le izy teo le lalao le fampianarana zany satria eo am'le izy za tsy milaza mihitsy sao fefa misy zay zavatra ary tena misy formation formateur fa sao de tokony mbo ampianarina am'izay reny de mba amena vahana koa reny mba apetraka zany reny amy toerana indraindray ohatrany arolala zao nge rehefa tena nebetsaka zao nareo atao anaty abity toko izy nge afaka nisake zany akory tsy miteny hoe tsy nentina ataon'le olona fa mbo misy olona afaka mifampivady am'le resaka zany zay zany nanetretiko hoe sao de mba tokony hojereny reny le ankizitsika malazalaza rabe karazanreny zany am'izao fotoana de efa eritreretina sady hompandimby am'le mpanazatra mitena fiteny mpanao rugby te elangany tompona teo sa elangany anao an'io
faezana zany reny mba amena formation na ampianarina am'zavatsy misy alohan'ny amaliny metre bertin lisy angamba di efa somary ny devansin'ny fédération any zay sosokevitranao zay ary tena ao anatin'le fanamboarana azy mihitsy ny fédération am'izay le resaka hoe relève zay ary eto angamba de faly mihitsy ary amin'ny teny metre bertin zany de miteny mihitsy hoe 2015 ny farany a formateur de formateur fotsiny avy eo zay ngambany a no ananiko an'lizy a fa zay le zavatra nyteneniny Florent zay a dia efa nanomboka nijery an'izay zany ny fédération ary zay no anatin'le hoe tena manavony le rafitra sy le fomba anaovana formation mihitsy a ny fédération amin'izao fotoana zao ary mizara roa mihitsy le izy hoe misy a ireo le hoe ancien joueur tao anaty équipe nationale formena ho entraîneur ary misy a le tena efa entraîneur ampierinasa amin'izao fotoana zao a ary misy ko ireo le mpianatra miofana tanteraka amin'ny resaka sport zany de hoe mivoaka amina mpianatra tena zay zany a ny karazan'olona telo zany a ho formena ho entraîneur zay ary a zay fandaminan'izay a nyteneniko teo hoe iarana miasa zany a amin'izareo amin'ny IRB sy ny CAR ivetra kila tambadata alohan'ny amalinra metra ianao ve zao mpanazatra ianao ve zao manana ambition ohatra zay fanazavany metra zay zany hoe mba teo mpanazatra ny ekipa-pirenena ve ianao de inona sosokevitra na inona vaolanao ahafahana atongavana am'izay a sy hoe ahoana amin'ny fomba fitiliana na mifanalandro ao anatin'ny ekipa-pirenena satria raha ny fanazavany metra bertin to de ny hoe zay efa miainga niaraka avy aty amin'ny cadet junior senior moramora kokoa no mandrafitra azy anatin'ny ekipa-pirenena ianao ve mitovy hevitra aminy am'izay aloha sady hoe manana zay finiavana zay ianao mba teo tonga eo am'izao mpanazatra national zay sotoberaka manome fitenena raha fahitako aloha zany ataoko hoe fetsy any metre bertin satria nao ny mafetsy azy tsy tay amolavola araka le tenenina izy hoe mbola isikotra olona mbola vozarina nefa ny afa mahay ary eo mbola ampianarina nefa lefa masaka zany a mbola ampianarina eo mbola misy tsy tonga zany ny afatra sasany fa napitan'ny entraîneur tany anatina carte fa ny zavatsara tiako ametsahana fantanina amin'ny metre bertin fotsiny ianao ve tia miara-miasa amina dirigeant maromaro anatina koleba na fotsy juste hoe fantanina fotsiny a na resaka torohevitra amin'ny maha-olombelona tsy mitovy daholy fijerin'olombelona rehetra satria raha fahitako zao am'le matcha international any ivelany zany matetika ny ana rugby any mijerevako matetika reo mijery sport amin'ny canal de hitako ny manager sy ny entraîneur aloha zany maromaro misy vary sivy eto amintsika nefa ny araka n'le teniny zao Florent lasatany hoe olona ray sy roa foana ny eo ny arabolany moa raha malala fa tsy ho zaka ny fédération koa no hitatana olona maro be andao hiary hitatana fa raha eto Madagasikara ny match atao match international atao mba afaka manoro hevitra mampita teny kely ho anao ve ny dirigeant de club ary araka le teny zokola teo hoe maniry raha ny niry a satritsika eo amin'le toerana daholy fa efa voalahatra moa le izy hoe reto no olona ho alaina fa miangatahako fotsiny raha fa tsy ho alaina le olona mba atao hevitra mba afanamboaratsika ary moa ny efa teniko tamin'ny président fédération hoe na ny anala olona mbola perinasa tsy tapitra mandaha tsy vahaolana fa raha mba misy torohevitra anay président ny entraîneur mba ho raiso rangaha raha mba mahasoa an'ty rugby satria raha marary nareo zay koa marary zay mitatana avaty amin'ny koleba kely mivokatsy raisinareo tsinona nareo tsitsipona ohatran'ny metre bertin na hoanareo fédération tsitsipona pomalo nareo avaty anaty koleba fa zay tsara no alainareo zay tsara hitanareo olona mentsika zany na fitondrantena na filalaovana mentsika avaty no ampianareo saina anatsarana anareo de lasa zanakinareo ny fédération le izy fantanina maromaro mety raha zany hoe nisan'ny tenentelo le hoe
avona afaka ve ianao hoe mety aminao ve reo misy mpitantana mpiandraikana club hiasa aminao amin'ny fitantanana match na hoe misy compétition reo mana dia nisy le mipetraka teo ihany koa hoe tsy maty manota ve ianao tsy afaka hiala eo zany dia nisy mipetraka teo ihany koa le hoe efa mahita mety andidy anao ve ianao atoato zany après 2015 moa zany satria izay ny efa tanjona napetraka hoe eo na amin'ny black amin'ny 2015 dia vita amin'izay ia be dia be ny fanontaniana fa rehefa mandeha izy dia tonga dia na itsika teo ary dia efa nisy valim-panontaniana nyresaka tsika teo ihany dia mahita valim-panontaniana voalohany aloha araka ny teniko teo hoe fédération valy no nesako mandaa ray daholo ihany reo fédération ireo dia niova fa tsisy président hoe nanao mandaa roa dia zoko Florent koa teo ny teny hoe indraindray izy na ilika ozy indraindray izy ny ala fa inenina tokoa nohatran'ny efa voaroaka dia niverina indray noho ny fitiavana an'le izy zany natonga an'izay filaza miaramila koa le hoe sakodo niakatra fa tena hatrany mpilalao zany dia niakatra misy tantara be dia be any ampovoany any zay vao tonga amin'izao fotoana moa hoe formateur de formateur koa 3 taona zay niketrehana an'le izy fa tsy mbola azoko le izy hatramin'izao fa mbola hiverina amin'ny avril any Castres satria tsy mora zany le zavatra ataony ny IRB sy ny CAR miresaka IRB sy ny CAR koa ampifandraisiko eo amin'ny teny zoko Florent teo ny taloha 87 nanomboka mpanofana niaraka tamin'ny Papa Odon 87 fa ny hatramin'izay raha miresaka tsika hoe Cassagnier Davanier Christian Bourrel ry Jacques Makoa ry Villepreux ozy zoko Florent teo hoe match amical daholo ny taloha fa tamin'izany tany saiko zany koa dia mbola formation amical daholo satria mbola tsy nisy ny CAR tsy mbola nisy ny RBR tamin'izany mbola rugby board ny anarany fa tsy mbola international rugby board ka amin'izao fotoana zany na izy koa raha nikaroka ny international rugby board zao izy zany vao mametraka an'le izy le draft za nanofana 87 zany fa za koa raha tsy nanana diplôma tsy afaka midélivrer diplôma fa dia nampianatra fotsiny natao amin'izao fotoana eo manko mahatonga an'le hoe be dia be no atsona tsy tonga atsona le miofana satria le zavatra nampianarina taloha ihany no miverina ary raha amin'izao tsika zany zao tsika miteny zao dia misy ny ataon'ny IRB hoe site anankiray tenen'ny président hoe online tsy maintsy ianao misinscrire amin'le hoe IRB passeport zay rehetrarehetra anao entraîneur tsy maintsy mpikambana ao anatin'ny IRB voatery tsy maintsy miditra amin'izay dia io ny azahoana diplôma ny aty ambany izy misy le hoe rugby ridi sy ny niveau 1 satria fantatra fa ny IRB nge tsy mangataka hoe baka na tsy mitaky diplôma mihitsy izy fa tsy maintsy ianao mandalo n'le atao hoe rugby ridi zay fa nazavaina tamin'ny zay olona ana dia tsy maintsy mandalo niveau 1 eo amin'le zay ny azo ampianarina en salle fa raha vao mihoatra ny eo ianao dia tsy maintsy asainy manao online mijery internet zay ianao vao manao en salle dia zao zany ianao za zany mpanofana dia tsy maintsy alefako any aminy hoe reto ny olona niofana dia manana lista lava be izy zany zao zany vao vita misy tiroara mihitsy hoe reto ny tena mpiofana reto ny tena entraîneur fa talohatsika zany miofana dia tongatsika dia makany amin'ny club dia tapitratra eo satria na za tsy afaka manome diplôma fa amin'izao fotoana za afaka manofana fa tsy afaka manome diplôma satria tsy maintsy mbola alefa nivelany indray le anarana dia izay zao ny ataontsika nanomboka tamin'ity taona ity nanao stage nanao stage na niveau 1 zay sy rugby ridi tamin'ny section rehetrarehetra fa le olona mbola tonga ihany moa leo amin'le hoe mbola io foana ave kanefa dia tena io tokoa no ampianarina amin'ny niveau 1 hoe inona séance inona zao mbola le tena fototra zany hoe tsy azo ampifandraisina amin'le fangatahany radada teo mihitsy ve zay zany le izy raha satria miresaka resanao zao efa mihoatra ty amin'ny ambony efa niveau hafa mihitsy le zavatra fangatahany radada teo hoe ireo dirigeant des clubs eto amintsika zany zay mety tsy mbola mahalala n'io zavatra io afaka ifampiresahanao ve izy satsy ny voalohany aloha ny miresaka amiko
mahalala dolo reo olo reo fa mifanena amiko eny amin'ny trottoir adiny telo a tsy vita na eny amin'ny biziny zany eny am'mpanakalo volana izanaiza adiny telo bertin zoto a tsy miala eo ary za zatra n'le tsy misakafo aloha fa tena tavela eo de le sosokevitra tena za ngamba nisan'le hoe mandray sosokevitra mandray sosokevitra na ry zareo ary presaka amiko foana fa ny ionge mopera vitsivitsy fa ny katolika maro e tsy hoaro nretrarehetra zany a ndreo tafiditra ao anatin'ny zavatra fa am'izao fotoana araky ny teny Florent teo hoe la ve ny tototetra teny ny ancien joueur tokoa zay hoe izahay ny tokony ho entraîneur de zay ny ampitaiko amin'ny maki am'izao satria za tsy afaka hiverina any amin'ny Brazil Genaba tsony na mbola hiverina any amin'ny Florent satria na izy arangamba efa mba mitsotsotra am'izao tsy afaka hiverina any fa ato am'le makia zany zao no miinsiste de tamin'ny tapabolana zao de nanao a stage spécial maki le spécial maki de zao le rugby ridis le niveau 1 ihany ray satria raha hijanona reo tsinona raha 2015 reo hijanona de tsy maintsy hompanazatra izy zany efa misandrahaka am'le hoe devancena ozy président efa manompoka amy devancé mihitsy a manofana mpanazatra vao be de be teny faneva moa izay ianao zao malaza Bertin fa tokony isy Bertin be de be ozy hofaninao zay zany dika hoe miresaka amin'ny olona be de be de zay mihitsy zao ny asa atao zany am'izao a manofana ary araky ny teny président teo hoe za roa taona ngamba sisany ny hoe tena hitondrako ary isy am'ty zao isy U21 U21 io a de anofanana maki isolo an'ireo zokon'ireo raha 2014 manofana U21 heritaona sisany ananako satria za ohatra ny tsy manaiky ny saiko a raha tsy voaofana tsara aloha reo bandy reo mandrapatonga ny 2015 avy eo mahazo miala satria ozy didy zay hoe za ohatra ny efa mahazo maty am'izay afa efa nahitanao ozy izy moa mbola velona izy aloha hatram'izao fa tsy tsara le hoe maty le pisikide na le anina de ohatrany hoe lasa netiny ihany ny zavatsoa e fa ny taloha zany a tsy afaka anana fa zao zao tena officiel daholo ny formation rehetra ifadika tsy amin'ny rija zao silaintsika zay anisan'ny hoe nasaina manokana tamin'ity satria nanamarika ity tompilalovana 3 ty indrindra teto analamanga any amin'ny fédération zany mbola amin'ny janvier ny resaka mpitsara ny tontolo nanasanana hoe tsy amin'ny mahafilohany CCA anao fa aminao le mampitsara anao mitsoka sifleny ambony kianja mihitsy satria any aminareo foana no mifatratra ny zavatra rehetra rehefa misy ny olana eny ambony kianja na rehefa misy ny fahavitan'ny lalao ray manahoana ny fahitanao an'izay ianao mitsoka ny lizy eny ambony kianja mihitsy mitsoka pilaminana venao sa mitsoka amin'ny tahotra sa mitsoka amina tsindry avy amin'ny mpanohana ny ekipa ny adapiko an'izay ngambany hoe maninona no hoe amin'ny tranga maromaro maninona ny tsy mety tsy toteny mihitsy zany a ny mpitsara anankiray eny ambony kianja eny fa avy eo tsy maintsy mitarika an'izay le hoe tsy manaiky ny mpanazatra ry tsy manaiky mpilalao ry tsy manaiky mpijery ery koa satria mpijery koa anisan'ny mitarika an'le izy ndraindray manana fanontaniana ihany koa nareo mirahalahy rehefa avy eo amin'ny mpitsara satria nareo ny tena mijery sy mitafana kleba mety hoe hiaran'le izy mivantana afaka manontany azy satria eto izy zao a hitondra fanazavana amitsika ny valiko voalohany ngamba aloha ny fanontanian'olona tena maro tena manaika tsy crédible ny arbitre ary ny arbitre tsaray tokony eriseritra hoe maninona tsy crédible satria personnalité le izy zay no zava-misy zay anjaranjaray tokony andinika hoe fa maninona tsy crédible satria anazy manokana iny toetrany manokana iny izy manokana no tokony eriseritra an'izay momba ny fanontanianao an'izay hoe olana ny mpitsara eto analamanga zay zany miverina amin'ny teny sokobedatsy taloha zany ny entraîneur zareo tena naetaeta izy ampifanina satria orina zany tsy tonga ny entraîneur ary zay zavatra zany labolana hoe tsy ampy zany tsy ampy fanakonjaki-hevitra entraîneur sy ny arbitre ary efa nitsanga tamin'ny zareo zay avy any Afrique du Sud zareo a de tapa-kevitra ny nahita zavatra tany izy Victor tamin'izay tany de hitondra n'izay zavatra azo ny tany eto analamanga de navaly ny arbitre tamin'izay de hoe entraîneur avy nampianatra arbitre de navaly ny entraîneur de rehefa tonga koa Victor tary de hoe tsy toteny io fa mbola tanora loatra tany amin'ny entraîneur na zany be
raha teo crédible ny arbitre raha teo foana ny tabataba fifanakaloza hevitra zany mahafoana azy zay ihany mila mihaino ny arbitre mila mihaino ny entraîneur dia mampitovy objectif dia mandeha mibaolina ny entraîneur nge mitantana mpilalao e rehefa miteny ny entraîneur ka manaraka ny joueur sisy problème zany nareo manana fanontaniana ve nareo am'izay ko mpilalao afaka manontany azy nareo koa hiaran'le izy za moa anisan'ny olona tsy mijery rugby lava mahita an'le tabataba amin'ny arbitre ary mbola ambety teniko hoe taloha mijery baolina tsy haiko izoko Florent ho any afakamanamarina zay fa ny arbitre hitako mitsara baolina lava tamin'ny 86 reo final i Bernardson tsy dia nahita tabataba ho an'ny mpijery tsy dia nahita memena amin'ny club fa ny club samy club ary miady an-trano no ny zava-misy ankehitriny nefa mapakaka raha misy mpijery 70 memena arbitrage za amiko mifahaolana tsara indrindra araky ny teneny indrindra Zeslin fanakalo hevitra dia avant saison mbola nangataka an'ity ho an'ny président fédération section ligue ary ny arbitre sy ny dirigeant de club rehetra assuréneo aloha ifampiresahantsika amahana ny olana sy disadisa rehetra fa tsy hoe mialahy ianao fa arbitre mpangalatra na mialahy ianao fa mpitatana tsy mahay nefa ntsika ary tsy mifampiresaka tamin'ny président fédération mbola président cup anao vao midosaka président cup tsy haiko 95 sa 16 sa 17 nefa tiako ny etaetanao zay nitenenanao hoe mijaly ny club fa tombotroan'ny club ny tokony hojerevana fa tsy tombotroana mpitatana nefa kosa raha nisy fitondranao teo tsy nanao ianao nanao tsara ianao betsaka ny vitanao fa mba mangataka aminao président raha mety andaotsika ianao assemblée générale amahana disadisa rehetra ho an'ny arbitre sy ny dirigeant du club ary ny club satria raha mampita maître Bertin na mpifananay dia mampita any amin'ny club zay misy club tsy mahay mandray an'le fampitana an'le règle misy koa ny arbitre raha misy règle iraisantsika eo hoe raha fa manao an'izao dia faute ny arbitre mamova lalàna eny ambony terrain izay mahatonga memena le dirigeant du club zay mahay an'le lalàna nampianarina atsika miaraka tsy hoe raha fa nampianarina akory dia ny arbitre hafa dia ny dirigeant du club fa iraisantsika rehetrarehetra ka zay mba angatahako aminao président satria na any amin'ny section ary misy lalàna rugby tsy fandraisa amin'le rugby mihitsy nefa ny tokony ho anankiray lalàna fe ao anatina saison tiany 2013 lalàna 2013 tiany iraisana dia vaovany olana ka zay mandingana lalàna aloha sasiny lalàna fa tsy zay mbany lalàna zany hitanao zany le mbola verina foana le zavatra azonao zay le zavatra teneny koa zany za mbola passé aminao foana atsika moa samy technicien zany de za mahita hoe raha nimisehitra any mamiaramila moa mbo hoe au niveau tena indrindra koa ny tena koa mpampianatra ao de malala foana le zavatra mety miseo io zavatra rehetrarehetra io mbola apetako any aminao any ianao aloha zao eo endraha zao io de les formations des entraîneurs anao koa zao nanidika nareo arbitre nanidika hoe entraîneur de fa milaza zay rianany atao am'le izy matso etra formation initiateur foana zavatra am'zao miteny anao président hoe misy formation ho an'ny formateur fa zavatra misy any nge tsisy mihitsy zany hoe inona rôle des entraîneurs avant le match rôle des entraîneurs pendant le match rôle des entraîneurs avant compétition zany tikenany ana après compétition tsisy zany nge tsika rugby de ahoana nafahana mampita zay aminareo arbitre hoe ahoana ty ny zavatra misy koa zao raha convocation zany zao hoe ifandinika mikasika amin'ny lalàna na ny vaovao zany na ny teo aloha na ana-tsara androany nge anao mametraka convocation de rapitsy ty zany nao atao hoe avay zany avany amitsika mpitatana zany satria le izy mety raha eo am'le fanaovana réclamation fotsiny anatina zavatra anankiray de tsy hain'le hitanao hoe zavatra qualité des entraîneurs mihitsy zany zay niteneniko hoe miteny aminao zany hoe voninahitra ho anao ane zany ary zay zany matonga mihitsy nisy fotoana zany natsony ny olona ho entraîneur de l'équipe nationale tena
fa akaiky fo araka ny filazoa ary marina reny tenao akaiky fo amin'ny maître Bertin reo le bandy kely de alaka an'le rêve reo automatique rehefa raha miteny izy tonga de mandray reo zay tiany de teny aizy de fantatry reo teny be izy de fantatry reo avantage be an'izay zavatra zay de enao kosa ve andeha andingana ny zavatra metimety fa raha enao niteny an'izay mety tsy tonga any am'le bandy mihitsy zay le distorsion zay ka zay zany any tiako tenena tsy le reo qualité des entraîneurs reo ke zava zany sanatria io fa miresaka zany tsika sanao satria tsika sanao samy EPS de mba fantatra hoe mpanazatra mitendrena fotsiny angamba na hoe ancien joueur ny amaty zany ny ancien joueur tsy refa ancien joueur fa enao de ho entraîneur zay daholo agneno miseho e de nisy iny le tabataba ihany koa matetika manao ny ataony nareo arbitre nareo zany rehefa tena samy fony vy mihitsy matetika misy le tanao le hoe tena ny olona nge tsy mahatsahatra mikaroka araka ny tenin'ny maître Bertin isan'ny zavatra anankiray arenanana moa zay le fikarohany zay enao koa rehefa tena anao EPS zany tsy maintsy mikaroka ianao mitady no mampalaza atsika de hoe misy rugby malagasy itodika sy iverina am'le resaka teo mantsy manao fa mampalaza atsika eo anatin'izay zavatra zay de le miaina de mijery de manana le personnalité fa taloha tena mara zay le tenentsika zay le hoe tsy nisy ny teny zany Bernard Son zany mihitsy zany tsy nisy ny teny zany même manambola tonga teo amin'ny alala hoe nisy nangalatra nisy loatra am'izao fa noorana am'izao fotoa zao nge tsy haiko diso may loatra hoe ao anatin'lesy koa nisy tsy mitovy de hoe manindry mihitsy hoe fa tsy mety tsy may fa zany nisy zany hoe fausse zany arbitre zany nisy zany hoe doudou zany arbitre zany fa tsy le feste de sifflet zany mampijanona masiny ary tsisy nilazany zany hoe nangalatra zany fa ny tsara amin'ny ara-dalàna mihitsy sy tena azavaiko amina zavatra zay ka raha te ho tonga amin'ny zavatra tsara tsika zay le ndesahako zay hoe tsy ampy le formation amin'ny formateur de za mangataka maître hoe atrouille an'le bandy kely za atrouille an'izay olona zany hoan'ny top 14 fositena angambana zay nangatahako hoe le formation hoan'les entraîneur hoan'ny entraîneur zay inona no ataon'ny entraîneur rehefa manitra n'iny lalao iny inona no ataony avant compétition na après l'izy farafatan'izay le andraiky zay voalamina ny any ambony terrain fa tsy fantany e zany mifantatra eny de mijoro rehefa misy any de malaza hoe itsy entraîneur any any nanaotry zao fa le zavatra atolo tsy fantany règlement koatran'izay mahay angery eo rehefa nampianarina zao mety mahino ny arbitre ary fa le zavatra natoronao ampiarinao am'ty olona ty club aty fa tsy ampiarinao am'ty club ty zay mahatonga ny problème tsika eto io de nareo rehefa tena misy mahatonga ny olona am'tena hoe kalaky samy fomby mihitsy satria efa zay mahatonga ny olona maetraka le efa nandray zavatra ngamba de tena hoe ninona isaotra so le tonga de ataoko am'zay tiako anaovana ty zavatra raha be mety fitenenana keno ianao anisan'ny milalao mizaka an'izay zavatra misy any ambony kianjo zay manao ahoana ny fahitanao an'izay fihetsiky ny tsara zay nandritra ny titao mpilalovan'ny ity iandray zany ny hitako fihetsaky eo aminay mpilalao eo amin'ny filalaovana an'le izy hitako amin'ny fitsaran'ny arbitre zany rehefa misy le quart de point betsaky de misy betsaka le arbitre misy miteny ery de natokony efa hoe matsoara de maty lasa mampiady an'le lalao foana izy akelezana zany le akelezana le quart de point ary zay nitanay matetika misy ny korotana eo amin'ny lalao misy zao raha ohatsy hoe carte jaune ray carte rouge ray raha mbola misy tokony carte an'le adversaire tsy omen'le arbitre satria hoe sao de raha mbola carte io de hokorotana ohatsy zay de lasa simba eo aminay le mpilalao zany le izy zay nitana fihetsaikany eo aminay mpilalao riza zasinay ohatran'ny hoe raha miheno tsara fanazavana zareo de ohatrany hoe menjerany aminareo foana le izy zako aloha tsy de tena mitovy hevitra loatra am'izay hoe rehefa misy ny faharesena de any aminareo foana le izy fa nazanona tsy zany misy zany aloha zany zao ary fantatra ary eketsika fa misy ny apahany avy any aminareo zay mihitsy le olana akoatsan'ny arbitre ary de izy andrenjehana milaza nareo fa tsisy entraîneur any andafy nge rehefa visy ny équipe ny entraîneur mialy fa tsy mitavadava arbitre zay ty akoatsan'ny arbitre ary izy andrenjehana fa tsy maintsy ny arbitre zany io izy zany no afaka ho atakena tsy maintsy izy fa hoana zany aloha tateoria ny hitako azy de toza be ny club de tsy mitady arbitre hitsara baolina hitsara en jeu any fa mitady arbitre ampanjesy azy ka rehefa manjesy izy de mety ny tsara ny arbitre azy rehefa resy izy de ratsy foana fa zany akory tsy midika araky ny teninareo ary za tena manaiky fa hoe
tsy manana olana zay arbitre manana olana zay arbitre inona zany tena vaolana hita amin'iritsy hoe ampanakaikikaiky zay atongavana am'le hoe tena rugby mandroso sy rugby milamina tsy isiana korotana ao anatina lalao anankiray ny angamba tiako anontaniana koa hoe raha manao hoe zany ianao tena hoe tsy ampy ny fampiresahana eo amin'ny rehetrarehetra fanankalozan-kevitra aizavaiza kosa ny resaka fahaizana satria zay fana teneny be filovampatsika hoe aizavaiza ny compétence anareo amin'ny corps arbitral amin'izao fotoana izao ary tena mitozakeny ary tena anjara asanareo andraikitrinareo koa ve aloha zay hoe mampianatra mampitan'izay fa an'izay amin'ny entraîneur sa ny aiza ny tokony ny andraisandry zareo an'izay ny mampita ny règle any amin'ny club aloha dia anjara ny tutelle ligue fédération section satria raha makany amin'ny midina any amin'ny club ny arbitre dia mivoaka foana hoe efa arbitre tany aminay iny kalaky any aminay zay efa nananjana ny fédération hita zany fa tsy mety le izy fa intermédiaire iraisana ny tutelle zay dia ozy ianao inona solution toe-tsaina mila manova toe-tsaina ny arbitre zay dia manaraka ny toe-tsaina aloha zay vao miditsika amin'ny qualité technique arbitrage techniquement rehefa tsara ny toe-tsainao rehefa tianao no rugby manaraka ho azy nge fampianarany ny olona ngety mivoatsy zay zany ny ahako ny hitako fiaina solution ary ny fédération ange isa-taony tao anatin'ny 2011 zany nomboka teo mampiantso club sy arbitre foana avy en championnat Allemagne fa matetika ny zavatra tapahana eo za moa tsy responsable eto Allemagne tsy ampiarary ny ligue dia lasa automatique raha misy ny fitavatavany fa izay fotsiny miezaka aty amin'ny lafitra fédéral matrape an'le manque taty amin'ny baolina ny ligue zany misy manque izy ianao misy ndrindre mety hoe tokony hikavina le zavatra atao izy ianao tsy ao ve zany rehetrarehetra zany ara tsy ampy ve misy de mitika koa ve zay hoe tsy ampy ve zany ny olona anao an'ity hoe arbitrage na rugby ity eto amintsika satria hoe tsy fantatry hoe tsy maintsy eo zany no alaina amina tsara lalao eto Analamanga ohatra tena tsara fipetraka mihitsy problème atsika recrutement arbitre raha vao olona tsy manam-pitiavana aloha tsy tokony anao arbitre zay zany tokony hipetraka amin'ny voalohany taloha zany anjara roa ny arbitre avy any amin'ny quartier dia arbitre avy eny amin'ny EPS nefa ty amin'ny quartier dia lazaina foana hoe mbola any amin'ny quartier ny fony dia hoe fanamboamboatra dia alefa rakota alefa raha be dia hoe tsy mety rehefa naka avy eny amin'ny EPS indray dia hoe tsara toe-tsaina fa ny olana voakitaby zay efa nisy injo satria tsy niaina le rugby dia mitsoaka dia hoay zany zany tsy dia miverina araka ireo foana ny eo fa onako dia tsotra be hoe avaiza moa ny fitiavana efa nilalao anao mbola kely dia ny ahako zany raha solution dia arbitre tena manam-pitiavana dia niaina taty amin'ny ambany zany joueur izy joueur zany tsy voatery grand joueur ngeny avy aty amin'ny école fa reo zany zavatra ray azo tena tsanjahana tena ankoatr'izay efa manao pénétration scolaire zao ny fédération zay mivoaka avy any amin'izay nge mpianatry fa nampianariny dia tia rugby zay zay koa hitako raha hoe lalana tena mety ohatra somary manana fanamarinana dada amin'izay fanazavana zay na hoe fanamarinana kely fanatsarana ho an'ny tontolon'ny rugby rehetra zany zavatra hitako hoe mety ve zavatra fanangatahako ty président koa hoe lafo loatra ve no maka caméra vidéo ho anatsarana tontolon'ny fijerevana zany fitsaran'ny arbitre ray zay faharoa zavatra ohatrany voaremarqueko ohatrany verina amin'le taloha ihany koa le hoe lasa olo tokana foana ny arbitre hitako mivoaboaka matetika tato ato faharoa dia mifahatelo andorangatsika rehetra iray saina iray fo mba hanana vokatra tsara tsisy memenina mba ataon'olona image hoe mariny rugby sport de vaio nefa ny mpanao rugby nge any andafo olona professeur ingénieur ny hitako be tabe dia tsika tokony tsy jeren'izay tsony hoe mpanao rugby ary zavatra hitako hoe taloloha zany tamin'ny fitantanan'ny zokilato teny hitako hoe nampiovany rugby ny fijerevako satria voadiresy mafy président moa mbola nisan'ny président kipa tamin'ireny ny président toto tamin'izany hoe rehefa ity ny lalàna misy miara-mamaha olana dia mivoaka ny règle dia tsisy memenina tsony na ho an'ny entraîneur na ho ana président na ho ana joueur ka mba mangataka président raha mety
hoe hoangatatsika amin'ny ministera miaraka amin'ny dirigeant de club ave le fitaovana anatsarana an'le izy sa hoe vitainao arapasoa ravatsara satria ianao no lehibe anay eo raha hitaraina ry ambany zay memenina foana mety tsy vavaolana fa raha voavahanao lehibe arapasoa ravatsara vahan'ny lehibe ao ambony vao mainka amatsara zavatra ary hoanareo mérite Jocelyn aza manana lahelo amin'ny club ny arbitre tsirairay satria ao raha misy manao vava ny entraîneur dia misy hoe tsotsatrako vela misy manao an'izany nareo arbitre nareo nge anisan'ny mpanabe nefa mpanabe mandray karama zay tsy mandray karama ny anaty club fa fitiavana fa mpilalao koa nge manao vava ihany amin'ny mpitsara ratady tsy lavoko mihitsy misy teny tsy ampiheverana mihitsy amin'ny mpilalao ka hitako anjaranareo entraîneur koa mitaizany mpilalao hoe rehefa misy ny tsy mety ataon'ny arbitre dia zao ny sehatra tokony ataontsika zao ny lalana tokony ho alea fa tsy zao ny zavatra misy atao rehefa eny akianja tena marina ny teninao zokla ary ianao nga mandramakany anatina club tsy haiko aloha ny sasany fa zay zoko Florent nga manio anisany rafa tsisy elaika tsara isy izy any amin'ny course fampidina indray izy mandalo ocasement zay alohana anaovana entraînement dia mifampiresaka amin'ny zavatra tsy mety ary tsy ampiritsika joueur mihitsy zay hoe andana manompa arbitre nandana any fa fanatsarana zany mba angatahako hoe aza atao torapo koa le izy rangafa zay koa miezaka teny ifehan'ny tenanay zany amin'ny zavatra tsy mety satria misy tsy mety ataonay dirigeant de club koa fa voaloha mba tsara no hitatsika amin'ny topilalaovana 14 hoe tsisy memenina ny joueur tsy memena ny entraîneur ary zavatra ray vao remarqueko farany ty anisan'ny tenen'ny ligue mafy zay tao anatin'ny top 14 anisan'ny tenen'ny ligue mafy amin'ny lalàna misy ary tsy haiko nareo na remarque taty amin'ny faraparan'ny phase finale tsy dia nisy dirigeant de club memenina arbitre nge tsy haiko hoe efa nitako nisy fivana aloha fijerevako ankapobeny fa nisy fivana ny arbitre somary efa malipitina kely amitsika metra any amikasika ny intsy teo arbitre tsy ianao ve samy laza marina fa tsisy ny arbitre hoe manao kolikoly fanontaniana voaloha zay sa anao ve mijoro am'izay miaro amreo zay anao faharoa manakaraka an'izany raha ohatra ka ekenao zay zavatra zay na ohatra ka tsy ekenao fa fanontaniana mipetraka ihany koa maninona rehefa tena championnat de Madagascar maninona ny tsy arbitre national manao fantatsaiky matetika stagiaire mafametraka fanontaniana zay raha maly any fomatsy anao hoe za mahatoky andreo anao ny arbitre tsy manao an'izao sao de mavaly ny fanontaniana izy ametrahanao hoe maninona no arbitre stagiaire no ampendraketinao matsa national ny faharoa anao hoe samy mijoro fe za dia tsoiko aminao zany marina aloha voalohany ary mivoaka tamin'ny gazety mahery zay misy arbitre dimy voaroka matoa izy voaroka any corps arbitral mangalatsy izy zay misy zany zany fa matoa manjay fepesaka koa ny corps arbitral tsy te ho aloto miaraka aminy ary mampalahelo anay nge dia zao hoe tsy vitan'izay mangalatsareo fa mbola mivarotra ihany ary zay tena mampalahelo ny matetika ny olona ny ambony tany tsy malaza ambony tany fa azalahy sady efa tsy mpimambola tsony izy mbola mivarotra ny lekizy any ambony terrain ary mampalahelo anay amin'izao fotoana mbola misy maty sange mandeha any ambadika any ireo arbitre rehefa mangalatsareo mila mitsara any zany mbola eken'ny club ihany zany fa maninona le olona tsy mangalatsa tya tsy ekenao tsarany zay ve tsy andraikitsy le mpitatana le tompon'le compétition koa zare zao hoe section ny ligue satria zareo no mikarakara faninana ny mpitsara tokony hoe mahazo alalana avy amin'ny zareo afaka ka zay nge le olana izay mezaka manadio aty ambadika fédération mezaka mandefa taratasy fa mbola mitsara any le olo reo nefa eken'le club mahagaga dia matetika hitanao hoe ny sazy avoaka ho an'ireo arbitre reo tsy avoaka anareo zay ny hoe tsy avoaka le aiza moa lalana voasazy nliny tam'izay am'izay na ohatr' zao zany hoe tokony ampahafantarina tokony ampahafantarina be somaro le izy naatova anaty procédure sampy angambany zany le zay verina amin'ny teneny taonao tao eky voalohany ihany io le hoe ny fanakalozakevitra tsy ampy zany ny fampalalana ho an'ny zareo mpitatana club mety hatonga an'izay situation zay ihany koa le marisy fantanina faharony azy dia momba le hoe national ave no sa stagiaire mitondra ny championnat national rehefa nandeha tao anatin'izay mihitsy manaika nanova fomba fijery zay politika ny RB sy ny kara dia hoe makany amin'ny jeune raha nandinika anao ny tamin'ny 2007 sa le arbitre ny tsara Black sy France dia nanao erery 26 ans izy tamin'izany dia efa arbitre international itsika nefa
dia miverina ny teny tatadia manina olona ray foana itsika nefa mieritseritra 40 ans vao andeha ho any international tsy manjay an'izany intsony ny any dia ny politika dia zao hoe jereo izay tsara amin'ny stagiaire apio izy mio match fa omeo azy ny formation amin'izay le tokony ananany amin'ity taony ity araka ny teneko anareo fotsiny hoe ny fédération dia ny arbitre rehefa manana niveau 1 fa zay zany somary nandeha aloha par rapport amin'ny entraîneur ny championnat national évaluation na niveau 2 tsara nataony ambony terrain azo ny niveau 2 tsy ratsy nataony ambony terrain tsy azo ny diplôme zay mendrika ny tokony azo diplôme faharoa anaraka izany araka ny teny hoe tena marina ny caméra ary exigence ny RB mihitsy amin'ny arbitre sy entraîneur aka niveau 2 tokony filmena amin'ny matchany satria efa filme iny afaka mijery miadana le superviseur hoe tia ny lesika tia ny fanarenana tia ny correction atao amin'ny match manaraka zay zany tena tokony arimo efa any amin'ny efa ao anatin'ny subvention 2014 ny fédération hoe tokony isy caméra satria efa niveau 2 zany tsy miexige zay zavatra zay film zay ia ny tontolotsika moa tontolo rugby fa ny rugby nge eto Madagasikara ka ny a resaka hafa mihitsy resaka olana national mihitsy dia le hoe sahirana ny olona za zany hoe ny arbitre moa miteny hoe misy mandray kolikoly fa ny rehetrarehetra mihitsy ao amin'ny rugby dia tsy mahamenatra zany fa lasa fitadiavana le rugby fa adino fa hoe lalao adino ka any amin'le fototra mihitsy zany ny problème ny olana rehetrarehetra satria misy président de club nge tena mitady hevitra amin'io miloko amin'io e misy mampiasa vola zay le fomba fiteny misy arbitre fa ny arbitre ny eo ambony kianja dia any ny tontona le fanomezana rehetrarehetra fa misy président de club misy mpilalao ara samy manao zavatra tsy mety eny ambony kianja zany hoe ny rehetrarehetra ny lasa simba toe-tsaina ary zay le matahorana am'le motivation moa zavatra tsara fa ndraindray misy motivation hafa zany mahazo an'le ana ka any am'le toe-tsaina fototra mihitsy anyny any tena lasa olana ka io raha vao tsisy formation raha vao de any amin'ny formation ihany ny fitaizana sy ny rehetrarehetra dia miverina kely fotsiny am'le resaka manao formation ohatra hoe rija zao izy nandeha foana izy zany taona nanao formation za nandeha foana ohatra nisy fotoana tany aloha nisy olona tsaronareo zay nisy olona maromaro nalefa vao nalefa izy dia tsy hitanao tao amin'ny sehatry ny rugby ntsony nalefa tany velany nisy ny sesisesy maromaro mihitsy zay zavatra zay dia zay no tonga da hoe za ndraindray ohatrany hoe sakodo niakatra satria nipaseko daholo zany ny zavatra rehetrarehetra izy ny telo taona zany ianao zay ianao vao mahazo hoe niveau 2 dia telo taona manaraka indray misesy indray zay ianao vao mahazo niveau 3 dia ny formateur moa aingana be ny nanomezany azy satria iny zany farany ambany ho an'ny mpanofana formateur de formateur zao telo taona ndray dia zay no mahatonga atsika ohatrany hoe ohatran'io foanany eo satria tena mitoy le formation ny azy zao tapitra ny azy dia misy olona vaovao ndray alefa nampanazatra koa raha misy vaovao nalefa teo fa mialatsiny afa tantara le izy fa misy zany mpanazatra dia ozy le anataony misy mpanazatra anareo zay alefanareo miontrotra fotsiny eo anaty kahier dia aza alefa tytsony izy misy koa arbitre koa nandeha indray mandeha dia indraindray izy raha manome sensy na miantso indroa na mpanazatra na mpitsara fa hitany hoe tsy tafavoaka mihitsy aza alefa tytsony io dia maka olona ohatroatra zay le izy ka zay mahatonga antsika mahita indraindray hoe lavabe le olona hoe nitohy lavabe ny amo lavabe satria za zao formateur de formateur atao anatin'ny 30 taona vao mahazo an'izay fa ny sasany zany ka tsara zavaina ihany le izy mba fady nanapiko an'izay fotsiny za moa nakisy teny ity ihany ny RB tsy mizara bonbon hoe tsy maintsy rakota am'ity dia rabe am'ity fa ny azy compétent mandaniny vola efa andaniny vola ianao dia amin'ny rugby manjak'izay zay zany ny azy ny objectifany hoe mandany vola amin'ny olona ray izy to Madagasikara dia miasa ny rugby foana iny sy nandaniny vola ka ny problème atsika eo amin'le compétence zany tena olany na za miteny fa sahirana ny fédération nge zay mitady olona e satria zay teny zay mety hoe mahazo rapport konge avany hoe tsy compétent le olona alefanao hoe afabaraky ianao amin'izay aloha nefa le mitady olona ato le critère an'zareo any mihitsy miraisany rehetrarehetra
dia tokony samy lalan'ny voatsikatsika eto inona manka dia inona no ampiny angamba le amaranako le resaka formation sy anina rehetrarehetra angamba le formation sy anina le amin'ny resaka arbitre sy le resaka entraîneur zany a le resaka ny olona antsika amin'izao fotoana izao zany a dia arak'izay fanteneniko zay misy drafitra vaovao mihitsy zany a apetraky ny fédération mba ho azo tombony amin'io resaka formation daholy a ny olona rehetrarehetra tokony a azo formation zay aloha zany zavatra efa natao zany zay niezaka natao zay a na eo mita manokana eo amin'ny resaka arbitrage akony a io ngambany a dia efa vina ihany le izy projet zany dia hoe isy a akoatra ny resaka formation zany a dia ho ampanaovina serment mihitsy ny arbitre mba ame confiance ny mpanazatra sy mipilalao ary ny olona atao anatin'ny tontolo zay aloha zany ame confiance fa kosa zavatra rehetrarehetra misy feedback de tsotra be ary marina mihitsy le teny hoe mila mifampiresaka mila apitaina amin'ny petit baolina lavalava rehetrarehetra ao anatin'ny tontolo mihitsy zany hoe tokony afantatra lalàna daholo ny olona ao anatin'ny tontolo a mba tsy hiverina any amin'ny arbitre irery any lay fahadisono zay zany a ny zavatra efa anaty anina daholo zany ary tafiditra anatin'ilay resaka hoe restructuration sy réorganisation zay ezahan'ny fédération atao amin'izao fotoana zao tafiditra ohatran'izany le resaka base de données io zany satria le izy anie hatrany fotony mihitsy zany mila ananiny na io resaka double licence fangalara taona sy ny an'io a zany rehetrarehetra zany tafiditra anatin'ilay resaka restructuration sy réorganisation zay apetraky ny fédération ary a ataontsika izay zavatra zay hoe tsy maninona ho ataontsika izay le resaka hoe ampanaovina serment ny arbitre miaraka amin'ny formation zay efa mandeha miandalana amin'izao fotoana zao hoe misy formation na ho an'ny nouveau recrue zany ho an'le zaza vao na ho an'ny stagiaire na ho an'ny niveau 1 na ho an'ny niveau 2 fa ity tena zavatra efa niteneniko foana mbola tsy président ny fédération a de efa miinsiste foana au niveau an'ny arbitre hoe normalisation ny geste fampisehoana ny règle ho an'ny arbitre mihitsy ty zany satria misy zao ohatra raisiko fotsiny hoe raha resaka ohatra hoe mianjera amin'ny tany le joueur tazomin'le aniny eo a de mifangarony hoe mitazom-baolina sy ny hoe le placage plaqué iny zany a lasa mifangaro ny zavatra iny ohatra tokony hitovy daholo zany ny geste-ny arbitre mba tsy hampisy doute amin'le joueur hoe zavy ny faute de ahoana le geste anao teo hoe nitana baolina nefany a za olona miplaky ohatra fotsiny zay na hoe za olona miplaky nefa ndray mitazona baolina tsy ialo aminy satria izy rery sisany eo de nitazomy le baolina de tokony izy ny faute fa tsy za miplaky zavatra ohatr'izay zany a tokony normalisation zay zany a tokony apetraky zay normalisation des gestes toutes les règles zany ho an'ny arbitre akoatran'izay a gestion de match io gestion de match io zany a misy resaka formation psychologique sy formation tsy hoe fahaizana teknika fotsiny io fa na ireny arbitre international mitsapaka mitatana coupe du monde reny ara de misy hoe rehefa atreto a ohatran'izao ny fomba izereko an'ity any ity mitovy an'le nitenen'ny Zouk Florent teo hoe ny entraîneur tokony afantatra notion de base zany hoe inona ny tokony ataony avant match inona ny tokony ataony pendant le match inona ny tokony ataony après le match fa resaka forme anina de base zany kanefa mila hiverenana indray zany de zay a le tafiditra anatin'le zavatra ho atao zay a amin'iny taona 2014 iny zay ngambany a mafian'le resaka formation zay akoatran'lay le hoe tokony misy fionana ho an'ny tatana rehetrarehetra na ao anatin'ny ratsamangaiky zany hoe ligue section akoatran'izay a ny club sy ny mpitantana zavatra ho atao anatin'ny 2014 zao sy président ianao ihany koa ny amarana an'ity resakytsika ty fa lasalasa ihany ny fotoana objectif Londres 2015 sy maître teo zay zany tanjana manomboka eto a mandalo amin'ny canne amin'ny 2014 zay mazava ho azy a anao teny farany angambany
ny zavatra miady atsika amin'iny 2014 iny zany a no teneniko a sy ny hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika an'izay a dia metomboka aloha zany a amin'ny vehivavy zany a amin'ny volana marsa zany a dia tafaverina ilalao amin'ny canne 2014 ny vehivavintsika zay efa tsy nandray anjara tao anatin'ny 2 taona zay ary atao any Maroc izy io a amin'ny volana mars ka eto zany a dia mikasika ny vehivavy io zany a dia amin'ny 12 janvier no ifatenana ny mpilalao anatin'ny équipe nationale zany a amin'io zany a misy champion de Madagascar misy hoaveto ny avy any faritra dia sy ny ekipa eto Analamanga rehetrarehetra io zany ny fatenana ndreo vehivavy andrafitra ny ekipa nationale ary somary niezaka zany a amin'ity zany a dia ny hoe anao Jeux olympiques any Rio de Janeiro amin'ny 2016 ny vehivavy satria be da be zany ny eneritsika zany a afahantsika tafita amin'izany lalao olympique amin'ny 2016 zany any Rio de Janeiro ho an'ny vehivavy. Akoatran'izay a dia ny resaka junior koa zany a zay verenantsika ao anatin'ny groupe A zany a dia atao amin'ny mois d'août aty Zimbabwe izy teo raha tsy diso fitadiako ao Zimbabwe dia na Afrique du Sud dia ilay a dia mazava-dehibe an'io zany a dia ny fiverenantsika ao anatin'ny vondrona A satria io fiverenantsika ao anatin'ny vondrona A io zany a anisan'ilay atao hoe condition sine qua non ozy izy ny teny vahiny a zany hoe fepetra tsy maintsy zany a ataotsika zay tafakarany groupe A mba ahafahantsika mandray an'ilay coupe du monde junior eto Madagascar amin'ny 2015 dia ny A7 lehilahy zay ny A7 lehilahy moa zany a dia misy karazan-droa amin'ny taona ho avy io nday a Jeux africains zany hoe lalao ohatran'ireny Jeux olympiques reny zany a fa aty Afrika fotsiny a dia ny iray a sady Cannes no tafita ihany keo amin'ny éliminatoire ny Jeux olympiques any Rio de Janeiro amin'ny 2016 io zany a dia any amin'ny faraparany volana oktobra any a mbola tsy raikitra tsara ny daty fa oktobra na début novembre farafatarany io zany a arak'izay nijahatra ny teneniko izay hoe zay ny tanjona amin'io zany hoe andeha anao Jeux olympiques ny Rio de Janeiro sady champion d'Afrique ny fananiko natao farany ilay Cannes 2014 sady éliminatoire ny coupe du monde zay atao eto amintsika averiko indroa le hoe atao eto amintsika amin'ny voalohan'ny volana Jolay io mantsy a mahatonga iteny hoe tsy mame date fixe hoe voalohan'ny volana Jolay satria nangataka ny tenanay hoe ho atao aempotra herinandro io satria eo amin'le resaka fikarakarana ny terrain sy ny sécurité satria vao vita mihitsy 26 juin dia mandeha le daty efa nomenantsika amin'izao fotoana izao dia izay zany no tsy malitako daty aloha daty fixe zany fa eo amin'ny voalohandohan'ny volana Jolay io zany io Cannes 2014 zay atao eto amintsika io zany a dia tena zava-dehibe ho antsika mihitsy io araka ny tenin'ny maître Bertin teo hoe ny tanjona dia mba anao an'izany coupe du monde zany tsika amin'ny 2015 lalana anankiroa zany ny lalana eo na tsika qualifié d'office zany hoe mahazo champion tsika champion d'Afrique zany voalohany amin'io match atao eto amintsika io na faharoa mahazo lalana faharoa raha mahazo lalana faharoa tsika dia mbola manao an'ilay barazy miaona amin'ny baraziste ihany koa zany any Europa sy any Asie zany hoe mety iverina iona amin'ireny Sri Lanka reny tsika na i Pologne
zay hitatsika tsara ngamba hoe manana ny heritsika mihitsysika zany hoe anao an'izany coupe du monde zany zany raha fahitanay azy a ny zavatra hita tany match natao tany Sri Lanka iny fa ny tena tokony ho izy zany a zay hoe anetanako voalohany indrindra aloha ny anetanako ny petit baolina lavalava ny mpilalao baolina lavalava ny olona ato anatin'ny tontolo baolina lavalava hoe mila fanohanana tanteraka ny androm-bahatsika an'le voalohany mihitsy ionatsika amin'ny Nouvelle-Zélande amin'ny 2015 any Londres zay aloha zany ny zavatra voalohany akoatran'izay zany a dia zavatra nisy ny ainako tany Frantsa tamin'ny nandalo tamin'ny Frantsa rehefa folo tany Dublin tamin'ny match ny Ukraine sy France iny zany fa tena ny frantsay ray manontolo ny vahoaka frantsay ny mpanohana ny sponsor zany ny entreprise ny mpitondra fanjakana frantsay tao aorinan'ny mpilalao frantsay tokoa rehetrarehetra tamin'ny éliminatoire ny coupe du monde zay football kanefa ny zavatra azo alaina tahaka tsara zany hoe tena zava-dehibe mihitsy any ho an'ny sport collectif zany le anao coupe du monde zany ary eo to amin'ny tantaran'ny malagasy sambany zany hoe isy sport collectif zany andeha anday anjara andeha anao coupe du monde zany ka eto zany inona mahatonga iteny hoe fananiko atao farany ity satria tena zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy io éliminatoire ny coupe du monde zay atao eto amintsika amin'ny volana jolay io isorana bezakitsika naharitra jery tany atokatrano tany tamin'ny tiality isorana ihany koa ianareo mpandray anjara zay nasaina tamin'ny tialina ity raha ny fotoana moa iresahana ny titaranjabola lavalava ity dia tena tsy ampy mihitsy ary tena fandarana ohatran'izao natao anasarana zavatra kanefa ny voafetra ihany ny fotoana fa metaetan'ny ratada teo ngamba no amaly amin'izay hoe tokony isy fionana lehibebe kokoa amin'ny sehatra irahany rehetra mandray anjara dia amin'izay fotoana izay ngamba no tena hahafahana hoe inona marina ny lalana tena tongavantsika any amin'ilay tanjona tiana tratrarana dia zay no farany amin'ity taona ity zay no azo atotranao indray tamin'ny androany tamin'ity taona 2024 ity ihany koa eto moa dia mirary atsika rehetra ny mpity fanatanjahantena indrindraindrindra ny mpilalao ny mpijery ny mpitantana atsika rehetrarehetra mirary atsika rehetrarehetra hanao fetin'ny farataona sambatra ao anatin'ny filaminana sy ny fahatonina tanteraka ary dia iona soamatsara indray tsika amin'ny taona vaovao 2024 maro ny hoatrehana amin'ity taona ity aka ingany mba hovelona soamatsara avokoa zany sika rehetra hiatrika izay ihany koa mametraka ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny taona vaovao indray veloma to